tsy fihinana eto de lasa raiky izy miazakazaka tonga relory mbola vao maika kitiany any le ranomasina hoe tena enjana mihitsy le mosesina io saraka ny ranomasina de narahanasa koa le finoana ny pitan'le ranomasina fa tsy hoe korona hoe za tsy mba hiditra ipita eo fa raha io ny mirodana ry ampivoavoana ry aiza nitsokanao iverina nandroso vita eo ianao fa de finoana e de lasa ny pita ny olona ny ranomasina mena na afaka tamin'ny fana ndevozana nofo itsika indray am'izao fotoana zao tsy andevoara nofo intsony fa andevo ny fahotana de mino koa anao amin'ny fahotana sy fahalemena izay mangeja sy mamatotra anao io fa za koa de ino fahitany ranomasina mena de anao veloman'io fahotana mamatotra sy malaky mangeja io amen me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka halleloja andininy telopolo Hébreux toko faraiky amby folo andininy telopolo finoana ny nampirodana ny mandany Jeriko rehefa nodidinina fitona hoy Jehova midina fitona amin'io mandany Jeriko io nareo ka ny amin'ny voalohany de mandeha fotsiny fa tsy misy manao ininina tsisy miteny tsisy manao ininina ny anjomara fotsiny tsofo de midina impito amin'io any amin'ny fampitony rehefa mahazo baiko de miara mioraka daholy de isan'andro zany ny zanak'Israely de manao défilé miaraka ny teniny mitovy manodidina ny mandany Jeriko isan'andro de ny maramila mitazana eny ambony manda mijery défilé lasa ny ray andro rehefa niomakomana daholy raha vao misy manafika de fakahita niodina de vita nandrasany zareo tsisy niverina intsony nariva ihany ny andro tonga ny rapitso mialany ray miaraka voaka daholy ndray ny maramila ny ambiny hoe sao de manafika niodina ndray andro roa andro telo andro ozy izy le maramila tao Gideona tonga amin'ny fiteniny ty hoe zay vo manodidina ko ty efa mipitsiko efa adala koa reto zanak'Israely reto aiza koa nisy anafika ty dididina ny tanàna fotsiny eo tsy anao ininina karaha tsy anao no izy no ko arodana na etsy afaty anay eto nefa ianao mihodikodina fotsiny io tonga ny tamin'ny andro fahafito am'izay niodiny indray-pandeha de vao izy le maramila atao mandany Jerikosy aloha toizany ihany ny beloty sy ny domo fa efa adala reo fa aloha hodikodinao ihany fa manao indray-pandeha reo de lasa jerevana ha ataony veriny indrondray fa ino zany stratégie zany ngamba mety mba fanairana atsika fotsiny io jerevana ndray veriny intelo ndray intelo ha fa hoana ohatra misy paika hafahafa sy nareo ve inona nataonareo olona adala reo aloha hodikodiny eo telo efatra dimy efa tsy taitra tsony koa reto ngamba reo hididinao mandra-parivan'ny andro ndray fa zao ny zavatra misy de ty nahita ve tsika atao amin'ny baiboly zanak'Israely nanao an'izao hoe aza dalainareo ny vahoaka rojosoa fa rehefa tsy anafika de mipetraha fa tsy zay tsy adalainareo hodikodina itsaky ny ray minitra eto nisy vahoaka ve tao nanao hoe aiza koa de anodidina an'ity de arodana an'io fa tsika ny adaladalainy fotsiny aty eto mba reraka koa ne ny ainay e zay nge mba olombelona e nisy nanao an'izany ve de nisy nanao an'izao ve hoe tsy andaninareo manodidina fa za de efa hipetraka aty de hitazana fotsiny afa inona koa ny didinako ny mipito ao fa tsy zay mahavita mandehana tsisy nanao an'izany ny zanak'Israely fa za mino fa raha amin'ny andro tsika zao no asinany zany mety hivoaka daholo ny manam-pahaizana ara-baiboly sy ny manam-pinoana rehetrarehetra fa ino ny ty e fa maninona no avezivezy ohatra ny ty e fa nga izany indray e fa nga tsy aperaka indray fa hirotsaka e fa ina moa ny idirana am'izany e de ahoana zany ny osotra raha lasa président ny ala sambolao le manam-pahaizana manam-pahalalana manana finoana ambony raha zao nanaovana an'izany hiteniteny ohatran'izany daholy sasany mety anao za aloha de tsy mino an'izany fa de
sasa manao ina ary nidirana am'izany iotikodina amin'ny tanàna zany inona sy manam-pahaizana fa tamin'izany tsisy nahiry azany zanaka Israely nanao hoe fa ahoana no ipito fa tsy indray-pandeha tonga nipito amin'ity fanyandro fa fito mididina impito fa ahoana no voatery didina impito amin'ity andro farany ty nefa hatramin'izay indray-pandeha foana isan'andro san'andro hoe nahitan'izany fa tsika amin'ny baiboly nisy nanao zany zanaka Israely sa tsy nisy tsisy an'izany ike amin'ny baiboly fa raha itsika am'izao ho ananaovana an'izany ty tsangana daholo mivoaka ny toko sy ny dininy rehetrarehetra tsy mampeteny zany na hoe ako moana lalàna hoe ten'Andriamanitra marina koa ny teny tamin'izany fa zay koa hoe Andriamanitra mba miteny aminay nga nareo rery ny tenenan'Andriamanitra fa aminay tsy izy io zany tsy mino an'izany zay zany ny zavatra misy raha am'izao androtsika izao fa tamin'izany ny finoana de narahana azy rehefa hoe mididina amin'io fa zay ny tenin'Andriamanitra de niny ny olona de nididina impito tokoa ny olona indrindra ndraiky amin'ny telopolo finoana ny tsy nahafateny Rahaba janga miaraka tamin'ny tsy mino satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy tonga misafitany tao Jeriko Rahaba janga ino moa zany raha vehivavy janga ty Rahaba ty raha ny tena marina azo antsoina hoe vehivavy mpivarotena na makorelina ty vehivavy ty zay ny asany zay ny karamany nefa de tonga ny hiraka mpisafitany de nampidiriny tao aminy tao fa fatany fa ho resy ity tanànany ity ary Jehova mihitsy no efa handrava ity tanàna ity ka na de vehivavy janga fandatsan'ny olona sy enjehan'ny olona sy hopaopain'ny olona eran'ny tanàna ary izy de nampidiriny ilay mpisafitany ka inona ary no atao raha arodany ty tanàna ty inona mba ataonareo amiko fa zany nanafina anareo sy vilamba ozy izy dra avy eo mivaravarakelyinao milatsaka mandany Jeriko de io no famantaranay ao ny misy anao ka anafatra zay ozy izy mpisafitany hoe io vehivavy janga io no nampandroso anay ka aza vonoiny ty vehivavy janga ty mba mety nieritreritra ihany hoe nahazo client izy amin'ny reto mpisafitany reto fa tsy zay nefa ny zavatra natongavany reto mpisafitany reto fa hijeriny ao an-tanàna ary dia tsy maty tokoa izy ary raha jerevana aza ny tantaran'ny baiboly na Kristy aza de avy any amin'io taranaky ny vehivavy janga io ny taranaka ny fandimby hatraty afara nipotrany i Kristy koa de amin'ny tantaran'ny Josefa izay vadin'ny Maria finoana daholo zany maraparana antsika azy andininy roa amby telopolo Hebreo toko faha 1 andininy roa amby telopolo ary inona koa no lazaiko fa olany ny andro raha milazany amin'ny Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefta aho olany ny andro raha milazany Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefta aho tsy resaka ny Baraka sy Samsona sy Jefta fa Gideona no resahany Gideona fandresena n'inona fahantrana etsika fiangonana ireto no natsoan'Andriamanitra ifampiarahaba sabary Jehova Gideona fandresena ka raha andeha tsika irana andresy ny fahantrana ny antoko ZFM nefa no manana an'izany anarana zany tsisy anarana politika manana anarana Gideona fandresena ny fahantrana zany fa miteny fotsiny ny olona hoe iady amin'ny fahantrana fa ny antokony tsy manana anarana miady amin'ny fahantrana fa itsika fiangonana ty no mena anarana an'izany Gideona iady amin'ny fahantrana ka raha mino anao fandresy ny fahantrana amin'ny alalan'ity fiangonana ty Andriamanitra nefa ianao tsy miasa tsy arahanasa ny finoanao maty zany sa apokaty maty ve zany sa apokaty sady maty ny pokaty double pont zany ny finoanao zany sady maty no pokaty pokatra any amin'ny sarakaty mihitsy zany de
dia makaiza ny finoanao ao amin'ny Gideona no arahana azy Davida kosa Samuel ary ny mpaminany andiny amin'ny telopolo izay mandresy fanjakana tamin'ny finoana izy ireo nandresy fanjakana tamin'ny finoana reo Gideona Baraka Samson Jefta Davida Samuel ary ny mpaminany nandresy ny fanjakana tamin'ny finoana ny asa fahamarinana nahazo teny fikasana nanakombona ny vavan'ny liona namono ny fidedadeda ny afo afaka tamin'ny lela-tsabatra raha malemy dia nampatanjahana tonga mahery tamin'ny ady dia nampandositra ny miaramila ny firenena hafa zay le finoana arahana inona ozy izy arahana asa zay le finoana arahana asa daorintsika ory amin'ny Jeremia amin'izay aono izy le vaky tenintsika tary amin'ny Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andininy dimy amin'ny telopolo Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andininy dimy amin'ny telopolo zao lazainy Jehova izay manome ny masoandro fahazavana amin'ny atoandro ary ny filahatry ny volana sy ny kintana fahazavana amin'ny alina izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany Jehova tompony maro no anarany raha miovy eo ny loko izany filahatra izany hoy Jehova dia hitsahatra tsy ho firenena eo natreko mandrakizay kosa ny taranak'Israely zao lazainy Jehova raha misy marefy ny lanitra amboniny na mahafantatra ny fanorenana ny tany ambany dia izao kosa anarany taranak'Israely rehetra noho izay rehetra nataony hoy Jehova indro avy hoy Jehova indro avy ny andro hoy Jehova izay anorenana ity tanàna ity indray ho an'ny Jehova hatramin'ny tilikambo ny anaela ka hatramin'ny vavady anjorony azo raisina amintsika ihany koa izany afatra izany hoe raha miova eo ny loko izy Jehova ny masoandro manome fahazavana amin'ny atoandro ny filahatra ny volana sy ny kintana fahazavana amin'ny alina izay mampanonja ny ranomasina sy mampirondrona ny onjany raha miova ny loko zany ozy izy Jehova zany filahatra zany dia hitsahatra tsy ho firenena natreko koa mandrakizay ny taranak'Israely ary ity tanàna ity izay efa rava sy potika dia haorona indray hatrany amin'ny tilikambo ny alela hatramin'ny vavady anjorona ina moa ny sarany zany zanak'Israely no resahany eto satria ny zanak'Israely ny firenena voafidy nanompo azy tamin'izany fa efa tsy ny Israely intsony no asehony tantara amin'izao fotoana zao nohony amin'ny alalan'ilay Kristy hitantsika eo ilay teny tonga nofo raha izany no miova dia hitsahatra tsy ho firenena ntsony no zanak'Israely ozy izy dia eto tena ny Israely mihitsy ny resahany ary firenen'Israely izy tratra ny fantrana rehetrarehetra noho ny fanafian'ny fahavalo tratra ny fanandevozana dia mbola ho avy ny andro ozy Jehova izay anorenana ity tanàna ity indray ho an'ny Jehova azo raisiny zany ty firenentsika malagasy ty koa zay tena tratra ny fanandevozana andevony fantrana koa hatramin'izao fotoana zao dia mbola ho avy ny andro ozy Jehova anarenana ny firenena io ka tsy ataon'ny firenena zao tontolo zao farany mahantra intsony fa ho firenena lohany eran'izao tontolo zao amen zanak'Israely ny teneniny eto ary zay nahatonga ny teram-pianakaviana anankiray tany Vangainjano ity namena vazaha baiboly izy mba fantatra moa zany Andriamanitra izany mba fantatra zany Jesosy zany zany dia tena mità zany Andriamanitra izany zany Jesosy zany koa dia mpamela heloko zany mpanasitrana mpanao fahagagana raha marary ianao dia sitranina raha misy devoly ianao dia afahany raha tsy mananany koa any ianao meny hanina fa avakianao ty baiboly ty fa atony ny lakile manambarany zany fa raha mamaky an'io ianao dia ahita soa ahita fitahina mihitsy ianao fandana mba avakio hay ozy izy le rangaha fa dafa mafy ty fantrana ty da mizaly ny vahoaka mizaly hay da maty tsisy hoanina da zao namaky am'izay le rangaha za afaka telo volana ozy izy iverina ty aminao ty na afaka heritaona fa vakio le boky
rehefa vitanao dia mba tantarao amiko inona ny hitanao tao tany vangain-drano zany voavaky ny le rangahy tokoa le baiboly ary rehefa vita vaky ny hatramin'ny farany nakombony dia napirininy miandry an'iny rangahy nanome baiboly anahy iny zaho ozy izy fa iresaka zay rehefa tonga eto izy tonga am'izay le rangahy manahoana ianao manahoana da sara iny vaovao da sisy vaovao da sisy vaovao da sisy da sety vaovao da 8 vaovao fa da sisy zao nanao kory le baiboly ty ndeso agny baibolinao ty ndeso agny fa tsy ilaiko ty fa magnino tsy ilainao da namaky azy io za da nanomboka Genesis da tonga hatramin'ny apokalypsy da nivakiako da mba niandry ihany za da sisy zanaky vaingain-janona raiky ato fa ta zanaky israelianiny ato ndeso mody baibolinao ty fa tsy mety aminay ety fa magnino da sisy zanaky vaingain-dranona raiky ato fa ta zanak'iza ozy izy da zanaky Israely ka betabe koa ny olona matetika diso fandray ny soratra masina am'izao andron'ny testamenta vaovao zao misy olona tena miteny mihitsy hoe zany da ny zanaky Israely zany toky sy andininy zany da sy natao atsika malagasy zany zany toky sy andininy tsy mihinana kisoa zany da natao any zanaky Israely zany da tsy natao anay vangain-drano zanaky vaingain-drano zahay zanaky vaingain-drano da mihinana kisoa da masiro i kisoa fa ny zanaky Israely da natao tsy hinana kisoa fa tsy natao anay zanaky vaingain-drano izany fa natao any zanaky Israely betabe ny olona matetika diso hevitra am'izany fa eto ny teneniny ary efa nambarako tamintsika ty raha miova ny filatry ny masoandro sy ny filatry ny volana ka tsy hanome hazavana miova koa firondrony ranomasina io dia tsy ho firenena tsony ny taranak'i Israely ozy izy raha miova io dikan'izany io tsy miova hatramin'izao dia ho firenena mandrakizay ny Israely dia mbola teo tokoa ny firenena Israely hatramin'izao na ny zanany potehana azy io firenena Israely eo izy na dia tsy zanaky ny teny fikasana intsony mbola eo izy ho saim-bola firenena mandrakizay ary tsika koa nomena n'izany teny zany efa nataontsika toroteny zany tsy tadio tokoa iny tamin'ny volana janoary hoe ty fiangonantsika ity isika voakan'Andriamanitra ity raha miova ny filahatry ny masoandro sy io hazavana io dia foana koa ty fiangonana apokalypsy ity fa tsy foana mihitsy ty satria tsy miova io satria zany ny teny menantsika koa ka raha mino an'izany ianao dia arao asa dia arao finoana dia mivoninahitra Andriamanitra n'ilay mpanjaka raha mino anao fa ho eo mandrakizay mara-patokany fihavian'i Kristy io loko fotsy manga io ianao manompo an'Andriamanitra ato dia hiasa ny mpivady dia hitombo ny taranaka isy taranaka vaovao foana eo zany na dia mbola tsy haiko firy taona ny fihavian'i Kristy miandry ny fihavian'i Kristy tsika fa ho eo tsika mandrakizay raha mino zany ianao dia manao ny asan'Andriamanitra satria finoana rana iny zany asa raha mino zany ianao dia mandeha ireo zay solo tena avy any bureau national mandeha tonga eto satria finoana arana iny asa dia mandeha izy tonga eto ifampahery itsika avy any amin'ny faritra manodidina tsirairay avy any régional finoana tonga eto itsika arana asa mandeha mitoro ny tenin'Andriamanitra mino tsika dia mitondra fanaty nanaova ny asan'Andriamanitra dia mino tsika dia manao tamboho dia manao fiangonana finoana arana inona daholo zany arana asa dia mino anao fa isokatra ny varavarany laritra dia mitondra fanatitra dia mitondra fahafolokare finoana arana asa satria ho mandrakizay io dia jerevy tokoa re raha jerevana tokoa firy ny fahavalo zay nanapotika ny Israely fa mbola iny ihany ny Israely fa mbola iny farany nanao vonomoka mihitsy ary ny Romanina fa iny ny Israely nanao vonomoka ny Babilonianina iny ny Israely nanao vonomoka ny Egyptianina iny ny Israely ary nanao vonomoka ny Allemana tamin'ny andron'ny deuxième guerre mondiale ireny fa mbola eo ihany ny Israely dia tahak'izay koa tsika nitsangana daholo zay fahavalo ny ty afary ty na fiangonana na olon-tsotra na devoly na satana na napotika atsika manala baraka mamorona lainga sao rehetrarehetra mbola eo ihany tsika satria na dia ny fandehanana ty am-piangonana dia finoana arana iny zany asa
fa tsy hoe za mino fa de aty atrano ty ihany any ivavaka de menimeny radio fotsiny ato de ahoana ny afahanao ivavaka amin'ny sivoka hatramin'ny 12 sasany ianao rery eo an-trano tsy vitanao rery zany sahala amin'le ianao hoe amonjy balia de ozy ianao hoe za amonjy balia de tsy tonga any amin'ny balia ianao fa ao an-trano anao de mandiza ary ianao manomboka amin'ny 7 alina mandra-parain'ny andro ianao rery raha vitanao rery ao an-trano ao zany nefa ny baiboly minazy amafohy ny fiarahantsika maninona miangona de finoana koa zany de arahana asa tonga eto anao asa na tonga avantsika eto fa tsy hoe korony hoe tsy asa amaranako ny tiavatra ny Jérémie tia Jérémie 7:3 Jérémie 7:3 ovakitsika manomboka ny 9:20 7:20 tsika manomboka azy Jérémie 7:3 ny 7:20 ary tonga tamin'ny Jérémie ny tenin'ny Jehovah nanao hoe zao no lazain'i Jehovah raha mahafoana ny fanakeko ny amin'ny andro sy ny fanakeko amin'ny alina ianareo mba tsisy andro sy alina amin'ny fotoana de ho azo foanana koa ny fanakeko tamin'ny Davida mpanompo tsy hananana zanakalahy njaka amin'ny seza fiandrianana sy amin'ny Levita mpisorona mpanompo toy ny amarony kitana eny amin'ny lanitra izay tsy azo isaina ary toy ny fasika any amin'ny ranomasina izay tsy azo afatra de toy izany no amaroako ny taranaka Davida mpanompoko sy ny Levita izay manao fanompoam-pivavahana ho ahy ataovy amen mafy de mafy zany amen amen zao no lazain'i Jehovah raha mahafoana ny fanakeko ny amin'ny andro sy ny fanakeko amin'ny alina ianareo mba tsisy andro sy alina amin'ny fotoanany de azo foanana koa ny fanakeko amin'ny Davida mpanompo de itsika ny resahana amin'izany itsika no resahana amin'izany tsy hanana zanakalahy njaka amin'ny seza fiandrianana tsy maintsy tonga amin'ny seza fiandrianana io Davida io fa raha mahafoana ny fizotran'ny andro sy ny alina ianareo izy izy de ataovy fa io tsy maintsy ho tonga eo ataovy amen mafy izy amen averiko raha mahafoana ny fanakeko amin'ny andro sy ny fanakeko amin'ny alina ianareo mba tsisy andro sy alina amin'ny fotoanana de azo foanana koa ny fanakeko tamin'ny Davida mpanompo tsy hananany zanakalahy njaka amin'ny seza fiandrianana sy ny Levita mpisorona mpanompo ny Davida mpanjaka fa ny mpisorona rehetrarehetra de mbola teo avokoa ny osy Davida de mbola tsy mpanjaka izy de efa nomena azy ary Davida de mpaminany sa tsy mpaminany mpanjaka izy sady mpaminany fa taiza nisy zanak'Israely koa nanao hoe de efa lasa mpanjaka zany Davida de efa lasa ny ositra efa tsy olombo osotra tsony izy fa lasa mpanjaka izay nanosorana azy ho mpanjaka ko lasa iza ny osotra lasa iza ny lakile oka ranona fa ny lakile samy ino izy samy manana za tsy irery amin'izany oa fa raha tsy zanaka faralahy raha tsy mpiandrondro ny asako raha tsy naminany raha tsy nalazaina fa ho mpanjaka de tsy za io Davida io amin'izao vaninandro izao lafa io ary rehefa mpanjaka Davida miperaka amin'ny seza fiandrianana hatrany zanany fa ny Levita sy mpisorona koa eo koa ianareo loholona zany de mbola eo foana ianareo loholona ianareo missionnaire evangeliste pasteur eo foana mandrak'izay ary isy loholona vaovao hatrany koa mandrak'izay ho eo ny diakona sy mpanao fanompoam-pivavahana rehetrarehetra na ny mpihira eo io mandrak'izay fa ohatry izy hoe raha foana anareo io masoandro sy ny volana io amin'ny fizotrany de ho foana koa io fiangonana apokalypsy io ho azo foanana koa io fanjakana io raha mahafoana ny filahatry ny andro sy ny alina ianareo izy izy 9:20 toy ny amarony kitana eny amin'ny lanitra zay tsy azo isaina ary toy ny fasika any amin'ny ranomasina zay tsy azo afatra de toy izany no anamaroko ny taranaka Davida mpanompoko sy ny Levita zay manao fanompoam-pivavahana ho ahy ataovy amen mafy zany amen toy ny amarony kitana eny amin'ny lanitra tsy azo isaina toy ny fasika any amin'ny ranomasina zay tsy azo afatra toy izany no amarony taranaka Davida mpanompo
dia zaho tsika mbola mieritreritra hoe ena tsika aloha zao dia mbola vitsivitsy tokoa e vitsivitsy tokoa tsika erany Madagasikara ve mbola eo amin'ny hoe 1,5 million raha betsaka nisantsika sinsisy mbola vitsy izany fa io izy io ataontsika hoe 1,5 million io mitera 3 isa taona fa 1,5 million fois 3 zay zany hoe misy olona telo foana zany miteraka isa-taona ato amintsika farafahakeliny misy teraka foana zany isa-taona isa-taona dia eritrereto hoe afaka 20 taona dia efa firy indray nisantsika rehetrarehetra eto afaka 20 taona tsy ho tahaka ny fasika nisantsika dary n'le vita manao fanompoam-pivavahana koa dia ho maroko mety efa tsy ombotsony ty plasy aloha eto ty fa dia le vita daholy zany hoe olona fotsiny indray manontolo iny amen satria iamaro dia maro tsika dia mazava ho azy raha minono zany ianao dia tsy maintsy arahanao inona ny finoanao arahana asa miasa amin'ny fomba rehetrarehetra misy olona sasany miteny hoe dia ahoana zany raha tonga mifanjakana zany pastera dia ahoana ny fiangonana apokalypsy io ahoana tsy ho rava io zany ahoana io ravako olona miasa daholy aneny ao e olona manam-pinoana daholy aneny ao e afaka 20 taona zany tsika nananatsy anao asa fitoriana fa asa fitoriana ao an-trano fotsiny no atao ny mpivadiny manao asa fitoriana ao an-trano dia maninona ny taranaka mitombo sa tsy mitombo zany ane zanak'Israely efa 100 taona nandevy tao Egypta fa tena niamaro tsy takatra ny saina mihitsy nisany zareo natarotra any amin'ny Egyptianina hoe raha mifototra amintsika ireto ho mafy niaditsika teraka tao ny zanak'Israely iamaro dia maro tahaka n'inona nisantsika tahaka ny kintana sy ny fasika any amin'ny ranomasina ianareo kasa tenenina zany toetra mandrevindrevy fotsiny izy io ndray pastera fa ampiresaka nary raha misefa manomboka reraka io koa izy nahitana an'izany tsony eto ambavaka io vadinao reraka io fa tonga dia matanjaka mahavita 100 mètres io tena marina ane zany lasy io ary ny tanora mbola vao maro misondratra trany za tena eto antsika afaka 20 taona jerevitsika tsara afaka 20 taona tsika zao fa ty toerana ty tsy omby atsika zany tsony ty fa izy toerana 20 ohatrany ty eto Tsirabe vao omby atsika rehetrarehetra fitaova amen na mafy de ma satria tena io teny fikasana ny menjehova amaro dia maro ninona ao izy ny taranakao dia izy ary io miteny io amidinatsika azy Jaona toko voalohany ndiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo hatramin'ny fahaefatra Jaona toko voalohany ndiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao nadiray azy izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra Jehovah tsara nilazana azy ao amin'ny Salamo toko 7:30 Salamo toko 7:30 andininy fahenina sy ny fahasivy Salamo toko 7:30 ny andininy fahenina sy ny fahasivy ny tenin'ny Jehovah no nanaovana ny lanitra ary ny fofonay ny vavany no nanaovana ny amaroany rehetra andininy fahasivy fa izy no miteny dia ary izany izy no nandidy dia nitoetra mafy izany io tenin'ny Jehovah io no miteny fa raha voaovanao ny filahatry ny andro sy ny alina ny masoandro sy ny volana dia hitsahatra tsy ho firenena tsony ny Israely tsy ho firenena intsony ny Davida tsy hiakatra amin'ny seza fiandrianana ny Davida tsy hisy mpisorona intsony raha mahafoana zany ianareo fa i Jehovah io no miteny ary dia ary izany izy no mandidy dia to afatetra izany ka io Jehovah miteny io dia voalaza verina ty amin'ny Jaona amin'izay tsika toko voalohany io Jehovah miteny io
dia manambara fa izy no voalohany ary ny teny dia atao aminy ary io teny io dia Andriamanitra. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Dikan'izany izy no nahariana ty fiangonana apokalipsy ity. Ary izy nilaza fa ity firenena ity fiangonana apokalipsy mijoro teto amin'ny firenena malagasy ity, izay firenena nanjakany fahantrana sy ny fahoriana, dia nanomezany teny fikasana fa ho afaka amin'izany ity firenena ity, ho afaka amin'izany fahoriana sy fahantrana izany, araky ny teny Jehova, io tenin'Andriamanitra io zay manao hoe izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no nanazavana ny olona. Ka io teny io voalazany amin'ny 14 dia ozy izy hoe ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika. Izy io teny tonga nofo nonona tamintsika io ilay Kristy maty ny levy natsangana araky ny soratra masina, ary dia nambarany mazava tsara fa tsisy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako hoy Jesosy, fa izaho no lalana sy fahamarinana. Zany hoe za le tenin'Andriamanitra, lalana andehanany olona any an-danitra sy fahamarinana atongavany any an-danitra, za ozy izy Kristy zany, tenin'Andriamanitra izany. Fa inona ny zavatra mitranga? Jaona 1:5 ary nazava mamirapiratra amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Tonga Kristy, tonga le tenin'Andriamanitra, toriana tamin'ny olona tao amin'ny maizina fa tsy nandray azy ny maizina, tsy nandray le mazava, tsy nandray izy. Fa itsika kosa tonga amintsika ny mazava fa dia omeo voninahitra ny lay mpanjaka ny mpanjaka, satria ato amintsika ilay mazava dia niraisintsika ilay mazava na dia atao amin'ny maizina ary tsika. Dia izany no tonga hoe za no lalana sy fahamarinana, tsisy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Noho izany mino izany ianao dia arao finoana koa. Arao asany inona? Ny finoanao fa hiara-maty amin'ny Kristy ianao, hiara-belona aminy, hiara-itsangana aminy. Dia andeha ozy izy amboatra fitoerana anareo, ary andeha dia mbola ho avy indray andrainareo any amiko. Mino izany va ianao? Dia raha mino izany ianao dia arao asa. Fa inona ny asa? Raha mino ahy ianareo dia ny asa ataoko no ataonareo. Ho anazy ny nidera sy ny voninahitra mandrakizay. Isaorana ny Tompo. Haleloia. Amen. Tsangantsika hivavaka ary isaotra an'Andriamanitra, satria zava-dehibe tokoa zany finoana izany. Ary izany finoana izany tokoa no ananantsika ny fiainana mandrakizay. Vavaka itsika ary. Jehovah Andriamanitra ray io, fantatray fa ny elokay tokoa no hevitra mampisaraka anay aminao, fa tahaka ny lamba mihosindrana ny fahamarinanay azy. Mino nefa izay Tompo fa ny raha n'ilay Kristy zanak'ondry izay nalatsany tokoa dia ho fanasana ny elokay tsiraray avy raha miaiky izay fa nanota teo anatreny, satria ny soratra masina raha miaiky ny fahotanao ianao dia matoky sy marina izy ka manafaka sy manamarina anao amin'ny rano. Dia nino izany tokoa izay Tompo, ka dia niara-maty tamin'ny Kristy tamin'ny batisa, naranay asa ny finoanay, hiara-maty hiara-levina aminy. Ary dia mino koa izay fa ny raha soa izay nalatsany dia anadio sy hanamarina anay, ka dia tonga izay isa tsabata mitondra fanatitra, tandindo ny fanatitra alatsadra, mekoko eo anatrenao angataka fahamelan-keloko amin'ny alalan'ny asa. Dia nino izay fa dia navelanao ny elokay sy ny fahotanay. Isaorana Tompo ny anaranao, satria ny finoana tokoa dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina ary ny fanehoana ny zavatra tsy hita. Misaotranao Andriamanitra raha eo fa nomenao ohatra izay ny Abrahama, ny Rahabajanga, ny Sara sy ireo olona maro izay nanana finoana ka narahana asa izany finoana izany. Koa dia matoky izay Andriamanitra ray, satria teny fikasana lehibe no omenao anay amin'ity taona ty sy amin'ny taona ho avy io, araky ny teny fikasana izay nomenao anay. Koa ny finoanay Tompo dia ampitomboy, ary raha mitombo izany finoana izany dia aza vela ho pokaty na ho faty, ka dia ino fotsiny izay fa tsy arahanay asa, fa mipio izay mba hanana finoana arahanasa, ka tsy hitovy amin'ny devoly
mpamino anao koa kanefa mangovotra. Misaotra Andriamanitra raha eo any amin'ny teny fikasana izay nomenao anay ka manao hoe raha miova ny loko ianao ny filahatra ny andro sy ny volana, ny fiposahan'ny masoandro sy ny filetehany, dia hitsahatra tsy firenena intsony ny fiangonana apokalipsy. Hitsahatra tsy hisy intsony ny taranaky ny apokalipsy. Misaotra Andriamanitra raha eo fa tsy ho anay fiangonana ihany izany teny fikasana nomenao izany, fa hatrany amin'ny firenenay malagasy koa. Ka nambaranao fa raha mahafoana ny fanakeko amin'ny andro sy ny fanakeko amin'ny alina ianareo mba tsisy andro sy alina amin'ny fotoanany, dia azo foanana ho ianao ny fanekena izay efa nataonao tamin'ny Davida mpanomponao, tsy hanana zanaka lahy njaka amin'ny seza fiandrianany sy ilay vita mpisorona mpanompony. Ary mbola nomenao ihany ny teny fikasana lehibe Tompo fa tahaka ny amaroany kitana eny amin'ny lanitra tsy azo isana, ary toy ny fasika any amin'ny ranomasina izay tsy azo afatra, dia toy izany no amaroany taranaky ny Davida sy ny Levita izay manao fanompo-pivavahana ho anao. Anao ary Jehovah ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Mino izany izay Tompo, ary dia ho arahana asa tokoa izany ho voninahitra ny anaranao. Anao ny dera sy ny haja, ary manalay zanak'ondry mipetraka amin'ny seza akavananao kosa ny haja sy ny dera sy ny saotra hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Haleluya, amen.